Taranja kickboxing yatrika lalao resam-pirenena indretsika amin'ny fahaefatry ny volana aprily izao ka fimanana amin'izany dia nisy nikatokato fitsapana izay nandrefesana ny afo teknika n'ireo voafantana ao anatin'ny ekipa pirenena malagasy. Hoentina manomana ny fiatrehana ny fidinana ny tompon-daka eran-tany atao an'ny Serbia amin'ny taona ity dia nanapa-kevitra ny Federasiona Malagasy ny taranja kickboxing fa hanao fihaonana irasam-pirenena ato hanazarana ireo mpiatroka malagasy. Ny asabotsy 4 avrily izao ary dia ikarakara katrokady ifandomana amin'ireo firenena aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina izy ireo. Katrokady 20 no andraisan'ireo kalaza eo amin'ny ekipa pirenena malagasy anjara no atao amin'izany. Malmaraina dia nisy ny fitsapany ireo mpiatroka malagasy teny amin'ny dojoan'ny Kospena Mahamasina. Any zany tsika zao dia ao anatin'le testa farana atao amin'reto ankizy ekipa nasionaly reto. Ny tanjona moa zany zao dia betsaka ny tanjona satria miezaka izay zany mitady rencontre international hanazarana reto ekipa nasionaly reto satria amin'ity taona ity zay dia hiatrika ny championnat du monde national izay atao any Serbie. Dia izay zany anisan'ny tanjona ihany koa zany ao anatin'le izy ary miezaka ny ampiakarany afo teknika an'ireo ekipa pirenetsika. Amin'izao fotoana izao firy no ankizy hoe miatrika amin'ny fampivondronana amin'ny ekipa pirenena raha ho amin'ny sabotsy faefatra ny volana aprily io izy aby mety hoe mpikatroka kalaza hiaraka hatrareny. Ny ankizy zany combat moa zany dia 18 combat zany andraisantsika ny larenao manana 8 combattant ary larenao manana 12 combattant, Maurice manana 8 ary Seychelles manana anankiray zany hoe raisitsika daholo zany ireo combattant ireo. Tsika zany zao dia manana ankizy maro amin'ny fampivondronana fa tsy voatery indray anjara daholo ireo ankizy ireo fa ao zany misy an'ireo efa fantatsika Rojo Lalaina, Severin, Rubeli, Rasta koa izay mbola iverina hiaka tsara inga amin'ity tournoi izay atao ity zany. Inona no hoe atao ao nisy fotoana somary matoritory kely raha azo lazana hoe tsy dia heno anatin'izay fifaninanana iraisam-pirenena izay ny kickboxing. Inona ny antsoava atao an'ireo mpankafy amin'ny katrokady atao amin'ny faefatra ny volana aprily? Ny antsoava zany dia ahita totondrotsika amin'io satria discipline roa samihafa zany no hitantsika amin'io izay misy an'ny kickboxing izay efa mahazatra antsika ary misy an'ilay kahoana izay mampiasa coup de genou sy mampiasa breakfast zany dia ahita ady tokoa tsika satria zavatra mbola tsy dia fahitantsika teto toerana izay ady izay ary izay moa nampatonga anay somary tsy dia hitahita teo avao nanomana mafy ny ankizy ary ahita ady tsara tsika amin'io 4 avrily io. Raha ny fahitana ny fahavononan'ireo mpiangaly kickboxing ao anatin'ny ekipa pirenena tonga teny Mahamasina dia ho tsara ny vokatra amin'ny fifandonana amin'ny Réunion Mauriciana ary Seychellois amin'ny 4 avrily ho avy izao.